Faly miaraba anareo rehetra izahay tarika symphonie dia tena tombony be ho anay tonga eto amin'ity toerana ity hizara fiainana sy hizara fifaliana ary hizara fiderana aminareo ihany koa. Misy tenin'Andriamanitra izay ao amin'ny jauna milaza hoe izay mivavaka aminy ozy izy dia mila mivavaka amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Zava-dehibe izany satria raha tsy amin'ny fanahy dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra izay fanahy satria moa izy izany tsy hitantsika maso eto, izay moa mifankahita eto fa izy tsy hitantsika maso fa izy fanahy dia izay mampatonga ilay hoe mila miditra anatin'ny fanahy. Zava-dehibe koa ilay hoe fahamarinana, izany hoe manana toe-po marina, toe-po tsy mety tsara velatsia. Dia androany izany raha hiaraka hidera aminay eto nareo na tsy fantatrareo ary ilay hira tsy maninona fa tena ataovy ohatrany hoe vavaka ilay izy. Dia anatin'ity hira fiderana ity manasa anao hiara-hiditra aminay ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ampanidiny moa izany titran'ilay izy dia ndao hiaraka nidina aminay. Amen.
Ie, mino zay fa tafiditra koa ianareo amin'izao fanatrehan'Andriamanitra izao. Eto amin'ny lanitra fahatelo tsika izao satria eto ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia toe-po nangatan'Andriamanitra aminao amin'izao fotoana izao. Inona moa ilay toe-po angatahany? Toe-po madio, toe-po marina, toe-po sincère moa zany raha amin'ny teny vazaha. Dia ny raha zarainay aminareo manaraka dia milaza hoe avaozy, fanavaozana. Misy fotoantsika efa ela be ny kristianina. Dia misy tenin'Andriamanitra izay koa ary milaza hoe mba hiova amin'ny fanavaozana ny saina. Dia izay fiovana izay zany no angatahantsika amin'Andriamanitra amin'izao. Raha efa kristianina ianao ka rotina be ny fiainanao kristianina, dia andao eo anatrehan'Andriamanitra dia hitena anazy hoe avaozy indray Jesosy ny fifandraisako aminao. Ataovy marina ohatran'ny tamin'ny voalohany, ataovy mamy ohatran'ny tamin'ny voalohany. Amen. Raha mbola tsy kristianina ianao ka mbola miaino amin'izao tontolo izao dia miantso anao Jesosy mba hiova ianao, hiova amin'ny fanavaozana ny saina ary hiaina fiainana vaovao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Eny ary, avaozy. Tondrindray ao manadino anao, lasa diniko fa ianao no tompoko. Tondrindray ao miambony fitiavanao, tsy mangetahetagnao ny fo. Tondrindray ao tsy te anao ny sitraponao, lasa daladala sady mafelo. Mba vonjeo ao ray fa tena milanao, ampiaro amikio
Zay ny anjaranay dia zay ny fizarana kely fohifohy izay atolotra ianareo izay mijery an'ity live ity. Dia manonona fiadanana sy manonona fitahiana ary aoka ho feno an'Andriamanitra foana tsika amin'ny fiainantsika rehetra. Zay dia tahian' Jesosy daholo dia veloma daholo.